Enimboninahitra tokoa moa ny commune urbaine Fort Dauphin androany satria dia tonga teto ny ambassadeur-n'ny Corée du Sud ny vahiny teto amin'ny commune urbaine Fort Dauphin ary nanao visite de courtoisie taty aminay ny fanakalo-hevitra ary ny fampijerijery ny fomba ahafahana miara-miasa amin'ny fampandrosoana nyity tanàna ny Faradofa ity dia hita fa tena misy ny fahavononana ary misy koa ny fareselatran'izy ireo amin'ny miasa rehetrarehetra ary misy koa ny projet izay natolotra an'izareo satria ny commune urbaine Fort Dauphin moa dia hitantsika fa didin'ny ranomasina dia misy ihany koa noho ny changement climatique ny érosion rehetrarehetra manimba ny sisiny ranomasina ka ao anatin'izany fahasimbany foto-drafitrasa rehetrarehetra manodidina ny Faradofa dia misy ny fahavononana fiaraha-miasa ary nijery ihany koa hoe inona no orinasa azo ahorina aty amin'ny Port-Réoala satria misy 440 hectares ny eo dia anaty isan'ny zavatra nodinihina koa zay hoe manao ahoana ny ahafahana mijery ny viabilité na ataontsika hoe ahafahana mampiditra orinasa maromaro na industrie mba hisian'izay création d'emploi na famoronana asa zay dia mbola nijery koa moa zay ny problème mahakasika ny tourisme satria ny aty Fort Dauphin dia ville touristique izy ity fa tratrany ataontsika hoe tsy fisian'ny vol direct makaty aminay dia lasa miena zay touriste zay ka maro ny fifanakaloza-kevitra teto ny conseil sy ny dinidinika mahakasika an'izay resaka fampandrosoana zay dia voalaza teo ihany koa moa fa dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana zay mijoro amin'izao fotoana zao ny tsika rehetrarehetra na zay aty amin'ny commune anaty isan'ny nanontaniany hoe manao ahoana ny fizotran'izany fiaraha-miasa zany dia namafisinay fa mandeha ary mandeha mizotra tsara zany fiaraha-miasa zany ary tena hita fa mandeha makany fanavaozana sy ny fiovana ny firenena nanontany ihany koa moa ry zareo mahakasika ny fahavitany lalana RN13 hatreo Ambovombe sy ny lalana RNT 12A izay misy fahavitana pont 45 km miala eto Fort Dauphin dia nilazanay moa zany fa dia efa ho vita ary ny fanokanana an'izany angamba no sisa amin'ny taona ho avy dia manantena zay ny fitondram-panjakana ihany koa mba ho tonga hitokana an'io alohan'ny 26 juin 2026 raha ohatra ka sitraky ny fanjakana foibe zany fa dia anaty isan'ny foto-drafitrasa zay ataontsika hoe efa anatin'ny famaranana zany ireo orinasa sinoa moa ny atao amin'ny RNT 12A fa Icolas ny atao amin'ny RN13 ohatrohatr'izay ny fifanakalozana teo dia nijery ihany koa mahakasika ny ireo ONG zay ampiny izy ireo ONG avy any Corée du Sud miasa aty amin'ny faritra Anosy dia niresadresaka mahakasika an'izay zay fa dia nafinaritra ary teo amin'ny fanaovam-beloma ary dia tsy nifakafoy satria dia mbola nanamafy moa izy fa mbola te hiaonamo koa amin'ny fotoana manaraka mba ahafahana mandinika bebe kokoa miditra lalandalina koa amin'izay resaka fampandrosoana zay fa dia enimboninahitra ny commune urbaine Fort Dauphin tamin'ny fahatongavan'ny ambassadeur Corée du Sud.